Fanambarana dia matoa filohan'ny anteneran'olona Razafy Mahefa Hermana. Manoloana ny resabe izay nina aparitaka amin'izao fotoana izao dia raisiko ho adidy ny manao ity fanambarana manaraka ity. Ny datin'ny 20 septambra 2024 dia nandefa taratasy teo anivon'ny fitsarana havo momba lalam-panorenana tokoa ny tenako. Nanambara fa tsy afaka hiantsoroka ny andraikitra mahafiloham-panjakana solon-toerana noho ny antony manokana. Tsy ilaina ny krizy politika sy ny fanakorontanana inina volena eto amin'ny firenena. Miantso ireo kandida sy ny mpanao politika malagasy rehetra mba hijery ny tombontsoa iombona ny firenena mandrakariva, hifantoka tanteraka amin'ny fifidianana fa tsy sanatria amorona korotana tsy hitondra vokatsoa velively ho an'ny Madagasikara. Miantso ny vahoaka malagasy mba ho tony mandrakariva ary tsy hirorosaina fa hizotra ampilaminana any amin'ny fiatrehana ny fifidianana izay mba hamaritana ny hitondra ny firenentsika ao anatin'ny 5 taona manaraka indray. Antananarivo fa 13 septambra 2024. Soratsika rehetra tompoko.